Yenary tomboko lasy tomboko vavy dia tafiditra tanteraka ao anatin'izay fandarana freedom afakary ny fikambanana freedom zay ianao amin'ity tolakandro atoandro ny fahadimy ny volana novambra 2024 ity ny namana rado rarifidy no misahana ny lafiny teknika ary ny namanao Bruno Rajonarvelo no eto amin'ny fanolorana amin'ity anio ity araky ny efa mahazatra isaky ny alarobia sahala amin'izao dia misy zany tatitra ataon'ny fikambanana amin'ireo zay ireo asa zany ireo asa sona ny asa zany zay sahan'izay fikambanana freedom zay zay hoentina aminao dia ny amin'ity anio ity dia ny hoe ny arany jeritodika aloha zany ny amin'ny fanampina ny ray aman-dreniny Andry kely sy Kevin izay niaran'ny tsindry azolena ny fahadimy amby roapolo ny volana janoary taona 2024 tetsy Mahamasina tamin'ilay fipoahana grenade nataon'ireo ataontsika hoe tsy matahotra izany tsiny sy mitody sy izany ataontsika hoe fitsarana amin'ny andro ray zany dia maro ianareo nefa nanoana ny antso ary ny lelavola zay voangotsika zany amin'ity hatramin'ity alarobia fadimy ny volana novambra ity fanampiny zany fianakaviana ny arambona sy ny donana karazana tsindry azolena tsy rary ny atao anatin'ny raim-pimaso zany ary potika tanteraka moa fiainan'izay fianakaviana izay ny ran'lelovola zay voangona moa zany mo fanampina ireo ataontsika io fianakaviana ny arambona io dia mahatratra hatramin'ny 5,000 sy 9,000 sy 400,000 na 2,325,000 francs malgache ny fikambanana freedom moa dia efa niantoka ihany zany ny saram-pianarana manontolo andreo zaza zay mbola velona zany mbola misy mianada zany mianada ny Andry kely sy Kevin zay niaran'izay setrasetrana onjam-piainana atao anatin'ny raim-pimaso zay nandao an'ity tany fandalovana ity dia namela zany eo zany ny ray aman-dreniny ary eo ny mpianada piraitapo aminy dia ireo piraitapo izay amin'ny Andry sy Kevin ireo zay dia efa nahazo avy amin'ny fikambanana freedom ny ataontsika hoe saran'ny fianarana ny vantsim-pianarana mandritra ny heritaona izay ny fikambanana freedom tanteraka ny fikambanana manontolo no miantoka azy mandritra n'izay taom-pianarana 4,4 sy 5,0 sy 2,000 izay ary nisika moa zany tetsy andaniny notrony hoe fanampiana ara-pitafiana zay natolotra ny fikambanana ihany koa an'ireo ray aman-dreny sy ireo zaza sisa velona dia teo ihany koa ny fanomezana ny vary zany izay nomena izany fianakaviana zany vary ray koa zay tsy mety hoe tsy havita taona kanefa dia zay moa no voarambin'ny tanana moa zany tamin'ny fandalovan'ny fikambanana freedom teny an-toerana tamin'ny zay fotoana dalovana teo zay zany hoe tamin'ny tapabolan'ny azoma hoa vision teny andrefanambojana ary teny dia averina indray zany miantso atsika rehetra izay mbola te hifanolo-tanana amin'izany fianakaviana ny arambona izany dia ny fianakaviany Andry sy Kevin zay namony ainy tamin'izay etraketraky ny sasany nandritran'ny taorinan'ny fanokanana ny filohan'ny repoblika Rajonary mampianina izay ny fadimy amby roapolo ny volana janoary taona 2024 ity averina ny antso misokatra ny varavaran'ny fikambanana freedom izay eto amin'ny foibe ny Free FM no misy azy eto ampitany CSB2 namontana hoanareo zany zay mbola te ataontsika hoe anolotra fanampiana ho an'izany fianakaviana ny arambona izany ny vola voangana ho hatreto hatramin'ity anio ity dia 5,000 sy 9,000 sy 400 ary mbola misy moa ny 5,000 sy ray tsy zay andrasana avy amina tsara sitrapo ihany koa anankiray izy io mbola omeny mandritra n'ity ataontsika hoe fepotona anangonatsika ny fanampiana izany fianakaviana ny arambona izany ity dia misy koa olona efatra avy atsy amin'ny Nosy la Réunion ny anankiroa avy eo amin'ny Nosy la Réunion ary ny anankiroa dia any andafiny rikany izay nilaza ihany koa fa mbola hifanolo-tanana amin'izany fianakaviana ny arambona izany dia antenaina fa voangona daholo ireny ataontsika hoe voarambony tananareo zany mba hifanampiana amintsika mahasamy malagasy amintsika izay ataontsika hoe amin'ny fianakaviana izay raha
lalahntsika anabavintsika zanakitsika izay niarambona izany ary tsara mampafantatra fa dia tena matonana sy nandray an-tanana manao izao fihetsika izao sy nandray an-tanana izao fianakaviana izao ny fikambanana freedom dia hitan'ny fikambanana fa rariny sy nihitsiny tokoa raha toka ampina izany fianakaviana nidonana loza na tsiravo natao anatin'ny ray mpimaso izany satria raha tsy aivina fohifohy zany ny tantara dia ataontsika hoe mpivarotra moron-dalana ireo fianakaviana ireo ary isan'ilay nivarotra zany teo amin'iny manodidina ny mahamasina iny tamin'izay arivan'ny 5 ny volana janoary zay zany hoe tamin'ny andro nanokalana ny filoha erajonary mampianana te tsy mahamasina dia tao anatin'ny tsy nampozina satria amin'ilay varotra riva iny zany dia milalao eo izy efatra mianadahy miaraka amin'izy mivady zay mpivarotra moron-dalana ireto no nisy nanipy ny grenade zay grenade tena mahafaty fa tsy mandratsa-dranomaso akory ary dia nondaoso ny fahafatesana avy hatrany ny zanaky zareo anankiray tamin'io andro dia tsy iza izany fa i Andry ary vinna moa dia namoiny ainy tany amin'ny hôpitaly na tany amin'ny toeram-pitsaboana zany mitetsy amin'ny AGRA rehefa tonga teny ny zanaky zareo vavy anankiray koa dia mbola nanaraka fitsaboana hatramin'izao tsika amin'ny teny izao zany hoe tena sahirana zany ilay fianakaviana ary tsara ny manamarika fa mitady zavatra hafa atao izy mivady reto akoatrany fa tsy tia merina intsony zay ataontsika fivarotana moron-dalana izay ary rariny sy hitsy ny azy satria isaky ny hoe dia hivarotra moron-dalana ohatrany ao foana ilay tebotebo sy ilay tahotra zany hoe sao dia amoizana aina amoizana menaky ny aina ity asa ity dia izay no mahatonga ny fikambanana freedom manao antso zany amintsika rehetra izay malala-tanana rehetra ny amin'ny hoe andao ifanampy andao mba omena ataontsika hoe vintana indray mandeha izany fianakaviana izany mba ahafahany mba miotra indray mandeha amin'ny fiainana ary mba ahafahany miala ao anatin'izay tebotebo maro isan-karazana zay satria dia namoizany tokoa ny hoaviny ny zanany ny ataontsika hoe ny antonasany ny momba azy rehetra zay fivarotana teny amoron-dalana izay ary le izy moa dia tsara ny miteny aminao mpiaino fa dia tena resaka politika tokoa nahavo ity fianakaviana ity satria dia misy fotsiny sasany angano tsy dia ohatrany hoe te aneo ny tsy fankasitrahany izay fipetrahany ny filoha voafindom-bahoaka teo amin'ny toerana izay dia manao ny etraketraka maro isan-karazany ary dia ity fianakaviana ity no ataontsika hoe victime tamin'izany etraketraka izany dia alefa ny antso aminao izay malala-tanana alefa ny antso ho antsika rehetra izay mba afaka misaina mbola afaka mitsetrana zany atao hoe malagasy mpiray tanorazana izany andao ifanolo-tanana andao ifanome tanana ao mba anarenana izany fianakaviana ny arambona izany raha sitraka ao tomboky lasy tomboky vavy misy sokatra ny varavaranay ety amin'ny onjapeo foibeny onjapeo ny Free FM 4 ety anamontana apitany CSB2 amin'iny lalana boulevard de l'Europa iny raha avy aty Sonerana ianao miditra ka amonjy ny lalana makiny Anosy be dia amin'ny ankavananao izany trano izany ary izy ny bâtiment izy zany no ataontsika hoe trano lehibe voalohany miloko simenitra tsy miloko moa zany fa simenitra fotsiny zany lalitra simenitra no malaza azy kokoa voalohany afaka ny lalambia izay dikainao eo amin'ny fiandohan'ny boulevard de l'Europe miala vetsy Sonerana io dia atao amin'ny riana faharoa no misy anay misy ny foibe ny onjapeo ny Free FM dia manantena tolo-tanana aminao izahay ary izay ko moa zany no mba afatra efa mba nampitainy ny mamany Andry sy ny dadany Andry sy Kevin zany dia ny hoe fisaorana sahady ho an'ireo izay efa nanohana ny antso fisaorana sahady ho anareo izay ihany koa mbola hanohana ny antso ary anareo koa izay efa nampanantena fa anolo-tanana dia isaorana mitafotafo ary dia izay fikambanana freedom dia manantitra izay fisaorana izy mivady izay dia inikajy boninahitra ny fianakaviany tompoky lahy kely Andry sy tompoky lahy Kevin amin'izay tolo-tanana ny fanomezantsika izay dia misaotra manantena ihany koa ny mbola tongavantsika ifanentana sy ifanometanana amin'izay antso izay.